Ampifaliana tompoko lasy tompoko vavy no iarabananao izay manjoitsy tapaka ny fahitalavitra sy ny onjapeo MBS tonga soa atao anatin'ity fandarana ity fandarana izay andraisantsika vahiny eto amin'ity ainao manjery ity mazava ho azy fa iompana betsaka ao anatin'ny raharam-pirenena sy ny toedrara politika mafana eto amin'ny firenena ny adihevitra izay aroso anao eto amin'ity androany ity vahintsika voalohany Andriamatoa Rivo Harivelo Ramanantsoa izay filohan'ny Comtim avy ny Sabotsinamehana miarabanao tonga soa eto amin'ny plateau any MBS. Fala miarabanao namana Germain miaraba ihany koa ny namana izay ara Dinika eto amin'ity raharam-pirenena ity miarabanareo vahoaka malagasy rehetra tsy akanavaka indrindra fa itsika izay vahoaka tena tiany tandrazana ary tsy manaiky lembenana intsony amin'izao toedrara misy eto amin'ny firenena izao. Zay ny vahintsika voalohany fa ny vahintsika faharoa de Andriamatoa Christian Tabera filohan'ny tanora RMDM avy any amin'ny faritany Tolia Fianaratsoa miarabanao tonga soa eto amin'ny plateau any MBS. Faly miaraba namana Germain dia faly miaraba ihany koa ny technicien mampita ny feo sy ny sary tsy adino amin'izany moa ny vahoaka malagasy zay liam-baovao amin'izao fotoana izao faly miaraba namana Rivo ihany koa moa zay filohan'ny Comtim eny amin'ny araky ny efa nambarako teo de iompana tanteraka ao anatin'ny raharam-pirenena ny adihevitra iarahantsika eto somary mitodika kely amin'ny président ny Comtim avy any Sabotsinamehana angamba hatramin'izay olo-pirenena tsotra ny nahafantarana anao mpandinika raharam-pirenena mpandinika fiarahamonina amin'izao fotoana izao lasa filohan'ny Comtim eny Sabotsinamehana ianao inona ny tena nanatapa-kevitra n'Andriamatoa Rivo Harivelo Ramanantsoa iroso bebe kokoa any anatina resaka politika. Misaotra anao amin'izay fanontany izay namana Germain fa betsaka mihitsy ny olona zao no manontany an'izany hoe fa nga lasa niditra lala amin'ity resaka politika ity de mino fa raha vahoaka malagasy ianao tia nitandrazanao ianao de mila ianao mandray andraikitra amin'izay raha mahita hoe zao le tsy rariny miatra amin'ny vahoaka malagasy rehetra eto Madagasikara nefa ianao raha tsy ao anatin'ny atoko ianao raha andeha fotsiny ianao ny anaran'ny tenanao de mino fa ho ataon'ny olona tsinitsiny ianao ary tsy misy lanjany ianao amin'ny fitondram-panjakana satria fitondram-panjakana manana ny atokony raha andeha ianao itenina nohitra na ilazany hevitrao de mazava ho azy ianao fa tsisy lanjany aminy ka tsy hoenony de zay indrindra natapa-kevitra hoe andeha iroso amin'izay ary rehefa miroso de tsy miembotra tsony ary rehefa miroso koa de mila mahasa ary satsika andray ny andraikitra amin'izay amin'izao toedraram-pirenena zay efa hita fa any amin'ny tsy tokony ho izy ny hitondrana vahoaka malagasy zay miteraka fahasiarana mafy ho an'ny vahoaka malagasy rehetra. Izay no irosontsika ao anatin'ilay adihevitra zany satria hoe tsetsatsetsatry zay Andriamatoa Rivo mialatsi indrindra amin'izay fanontaniana zay satria mety be dia be ny any tokantrano zany mieritreritra hoe tao olo-pirenena tsotra Andriamatoa Rivo Harivelo Ramanantsoa tao anatin'izay fiakarana ainao manjery zay androany izy lasa filohan'ny Comtim eny Sabotsinamehana zoky Tabera Christian mahitsy be ngam ty fanontaniako ty nisy ny etsika zay nataonareo tamin'ny farany herinandro iny tao anatin'ny tanora RMDM na ny jeune RMDM ina tena antony na tonga hoe ndao atsangana ndray ny tanora RMDM ianao moa zany isany hoe vice président na président ny faritany ny Fianaratsoa rody ny mpanohitra ao amin'ny démocratie eto Madagasikara natao de sampana ary amin'ny fohy be zany igny de nisy koa zany rehefa tafara tato hoe nikonokonona zany hoe ahoana ny anitarana an'ity satria tsara ho fantasika fa ny mouvement na hoe politique io na sociale de miainga avy amin'ny tanora daholo zany ny zavatra rehetra hitanao angamba teny akatso hoe grève ny parameditegna sy nahita olo antitra tegna anao hoe raha zay tsy hoe tsy ilaigny antitra fa ilaigny zegny ray aman-dreny regny zany i-conseiller asika tanora ame fitondragna raha-pirenena zany mba andeha amin'ny tokony ho izy zany andeha mahisy fa misy fomba fanaovana politika mako teo eo sy mba ny sasany le izy satria tanora izy ny tanora président indrindra taty Afrika inona ny vokan'izay satria sisy ny réencadré izy na le olona ray aman-dreny ny encadré anazy sy matotro zany ka eto zany isoragna ny filora valimanana zany fa tena nametraka misy izy hoe mitsangana anareo tanora izy mandray andraikitra fa reto zay ray aman-drenynareo encadré anareo amin'izany lalagna mahisy zany de zay no nampijoro anay hoe ndao ara-zala nivorivory atao hoe de nametraka ny bureau de izy igny hitanareo tegna andraro igny nasangana amin'ny fomba ofisialy zany fa tsy de misy hoe ina tsy de zava-baovao zany igny
fa zavatra efa ao anatin'le RMDM foy be any igny fa navoaka amin'ny fomba ofisialy fotsiny eny ary tsetsatsetsatra zay fantany zay satria tsara ny afantarany vahoaka malagasy an'izay fa ny okevitra sy ny antony zay firosotsika ao anatin'izay resaka politika izay mahitsy be am'izay angamba ty fantany ity satria irosotsika ny resaka fiainam-pirenena nilaza ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta satria mafapana ny toedra raha-pirenena iarahantsika mahita eto somary misy ny fienjanana zany eo amin'ny mpanohitra sy ny fitondram-panjakana fohibe ny zavamisy de nilaza ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta fa tokony ajaina ny safidim-bahoaka tao anatin'ny demokratika no ny voan'ny fitondrana mijoro ankehitriny inona no azonareo ambara manoloana zay zavatra zay satria na ny antokotiko Madagasikara na ny rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia de tsy afa-miala amin'ny raharam-pirenena misy am'izao fotoana zao mahagaga hoe na ny mahatonga an'izay satria izao ny mpitondra ankehitriny taiza moa ny voan'ny mpitondra ankehitriny voalohany hitantana raharam-pirenena tamin'ny fomba inona ekena aloha nitondrany voalohany hoe nitondra nitarika olona nitarika commune fifidianana na alan'Andriamatoa ny Ratjoelina be ny tanàna teto Antananarivo fa kosa ny hoe nahatonga azy hitondra ny tetezamita ndrehetra mino fa malala daholo ary na mbola kely tamin'izany ankehitriny efa tonga saina daholo nalala hoe inona marina zavanisy tamin'izany 2009 zany tamin'izany 2009 zany tsy mitovy ny amin'ny zavamisy amin'izao fotoana tamin'ny 2009 zany tonga de fanongana mpanjakana tsotro zao zany hoe zavanisy de zay ny omena de iza ny omena tsiny amin'izany no hoe ny tamin'izany hoe manaja ny safidim-bahoaka ve zany sa hoe manao akeriny aka fitondram-panjakana ve zany de tamin'izany de hitan'le lalana hitany hoe tiany nataonay de ankehitriny raha vao manao hetsika ianao manohitra ny fitondram-panjakana de mailo izy kanefa tsara ao fantany fa ny ao anatin'ny antoko-mpanohitra ankehitriny na miara-manonjana ny zay rehetra mitambatra ao anatin'izay de ampahafantarinay tsara mihitsy ny fitondram-panjakana fa olona misainy reo olona malala ny tokony ataony reo ary malala hoe atraiza ny fetra azo atao sy mifetra tsy azo atao de eo indrindra no hoe safidim-bahoaka izy tsika fa mahagaga safidim-bahoaka marina ve no nipetrahan'ny fitondrana ankehitriny teo amin'ny fitondrana raha safidim-bahoaka ny resantsika rahantsika malala nge fa ny tompona andraikitra mihitsy no nolazan'izany tao amin'ny senie hoe nanaiky nisy marina ny doublon tamin'ireny fifidianana ireny de ny doublon zany ve safidim-bahoaka ve zany de iza zany tena tsy nanaja ny safidim-bahoaka iza zany no tokony alaina tahaka raha ohatra nareo ka tsy tianareo le izy hoe arao ny safidim-bahoaka de tokony nareo aloha no mitarika ohatry ny ao atokantrano ihany hoe ianao mitarika ny zanaka hoe ty lalana mahitsy tokony ho ale fa rehefa mandeha mahitsy ianao de hitany zanaka ao azy io fa sarotra be ny tenanao zanaka ohatra hoe olo ty laza miteny ratsy nefa ianao niry anany iry miteny ratsy aisany mety ve zany zavatra zany tsy mety zany fa ny hoe fanajanareo ny safidim-bahoaka marina fanekenareo fa tsy vitanareo intsony le fitantanana ny raharam-pirenena fanekenareo fa tsy araka ny fampanantenana no lazainareo no hitondranareo ny vahoaka ankehitriny ka izay no mahditsy fanantenana an'le vahoaka ary safidin'ireo vahoaka reo zao zavatra misy zao teny Amerika Sinina reny nge raha andeha amboly azo ampahafantarina ihany tsika fa safidy ngeny andeha hoeny tsy nisy atery teny tsy nisy olona teny ka nytenenina hoe andao andeha hoeny Amerika Sinina nareo fa zaraina an'izao nareo nao mena t-shirt nareo nao mena 10,000 ary eo no nahasorenandrareo satria hoe ave mbola vidina ny t-shirt hoentinareo fitadiavam-bola tafahoatra tsy fitadiavam-bola tompo fa fitiavan'le olona le vahoaka ny tanindrazan'le izy de mahafo izy fa ny ao anatin'ny miara-manonja sy ny ao anatin'ny RMDM sy rehetra miaraka ireo de olona tia tanindrazana reo mahafo ireo ary zay mahatonga nefa reo tsy zatra le toloran'ireo tsy zatra le omena t-shirt reo de zay vao mandeha ohatra ny ataon'ny sasany ary zany efa nisy tany aloha nefa hatramin'izao zany mbola verina hatramin'ny sabotsy teo zany mbola nisy ary manana profo amin'izany tsika manana olona nahazo tamin'izany tsika ary nanotanitsika ireny fa nizarainy reny zavatra ireny mba hahafahana manenjika an'le mpanohitra fa ny ataontsika tsy nizao nge lasa ny tsy mifitondrana ny enjehana fa mpanohitra ny enjehan'ny fitondrana zay ny zava-misy ankehitriny idirantsika ihany rehefa avy eo zay resaka hoe fitsangatsanganana fambolekazo zay nataon'ny ekipan'ny fitondrana tamin'ny sabotsy lasa teo izay fa hitodika ato amin'ny Andriamatoa Christian Tabera hoe ahoana ny fahitanao an'izay fomba fitenin'ny premier ministre ny mpitandro ny filaminana moa zany de sanana mafy an'izay hoe tsy anaiky ny fanakorontanana zay kasaina ho atao tsy hay aloha zany hoe iza zany tena mieritreritra ny anakorotana eto amin'ny firenena am'izao zava-misy zao de zay hoe tokony ajaina ny safidim-bahoaka masaky ty raha ty misaotra besaky namana Germain fa de eo misy le fanotanina mako zao safidim-bahoaka ve le niandro safidim-bahoaka ve tsika tamin'ny 2009 agneky ny tantara ty niandro safidim-bahoaka ve tsika tamin'ny 2009 monsieur le PM
anao mbola sy tety tam'zany fa zahay zao vavolombelon'ny tantara sy niandro safidim-bahoaka sika lany ny filora valimanana tam'ireny mbola misy 3 ans zany any azy 2 ans sisany 2 ans de fa ohatran'izao koa le problème tam'zay igny moa zany agny igny fa tsy azo adonoina igny satria hoe safidim-bahoaka zao nanaja safidim-bahoaka ve tsika monsieur le premier ministre tamin'ny 2018 niainga avy amin'ny 73 député nampiasaina reo 73 député reo niainga avy tao na premier ministre anao ka na de tao zany na premier ministre anao aminay CRN kitany Madagasikara zay mivondrony mavitrika ato anatin'ny RMDM sy ny vondronam-panorama sy ny vondron'ny mpanohatra rehetrarehetra zany ao anatin'izany miara-manonja am'izao fotoana zao zay hitambarany be ny mpanohatra tsy ara-dalàna iny na premier ministre anao iny tsy ara-dalàna igny fa raha araky ny lalàna de premier ministre nalaigna andalambe tegny zany premier ministre de bénévole zany nisy fitoriny président Tabera Randriamanasoa zay président CRN kintany Madagasikara any amin'ny conseil d'état mbola any io dossier io sy afaka namala an'io conseil d'état hoe ahoana ity décret de nomination premier ministre ty move le accord ary iza daholo ny conseil considérant le accord teo hoe iza raha satria rehefa mandeha ny accord politique de voalohany aloha voafafa le lalam-pandroenana nanomboky tam 2013 zany aminay CRN kitany Madagasikara de fa mal organisé flou zany organisation na resaka élection teto zay ny mahatonga anay mbola mijoro am'izao hoe ajanony io resaka élection io aloha tam 17 novembre 2010 izy nanao an'io lalam-pandroenana io zay lalam-pandroenana rehefa vakinao ny andiny sy atokony de lalam-pandroenana mamatotra le mpitondra misy ny fatorany article 54 oarako am'zany miainga avy amin'ny article 54 ve nanendrena andre matoandry président Rajonary Mapianina ny premier ministre tam'zay misy antony izy matosy nanendrena igny mianga amin'ny article 54 satria ianao filohan'ny république lany démocratiquement de tokony manam-pahefagna tanteraka anendry premier ministre zay agnatanteraka programme anasanao tamin'ny propagande efa nanoio efa nitoerana io na ny mpamasy vola za tam'izay fotoana zay sy raka verina kely asika teo hoe ahoana ny fomba fahitanao ty tenyty premier ministre efa aponga be ny mandsara io efa ela nandrignesaka aminay jeune RMDM miaraka amin'ny filora valimana miaraka amin'ny miara-manonja ka fampitahorana io satria ohatran'izay ane gn'ataon'le biby tsy tongoniko agnara toa zao rehefa izy mataotry zany mody saratry ny vava mampitovy raha fa mody mivovo izy nefa sanaikitra ka raha sika vahoaka zany mila mijoro fa sanaiky an'io ohatran'izany koa ny any amin'ny fitandronan'ny filaminana mba mifankafantatra ihany ane za isy regny mifampiresaky mba mpinamagny fa noho le place koa zany problème an'iregny tsara io place io ka hoy zao hoe mitodika am'sika mpitandro filaminana ao lehibe ny commande zay mitazona commandement ampy zay aza seregna agnano zavatra tsy mety namagny zay eo ambany fifehezanareo satria rehefa raikitra esakoroke anareo sy hita zany foana le toedraranisy teta indrindra matsaika dirako teo satria nareo zao tamin'ny sabotsy teo nilaza fa miantso ny mpitandro filaminana zany mba ho tandroka aron'ny vozina tokoa ny ianao mihitsy ny resaka an'izay ndre mato Christian ny fantanina tiako apetraka de ny hoe tena matsapa ve nareo fa lasa herim-pamoretana zany le mpitandro filaminana am'izao herim-pamoretana io namana Germain ary herim-pamoretana foana io fa rehefa gne force ne vahoaka mijoro izy de mivadiky le herim-pamoretana rehefa ka eo sa de voafitaky le mpitondra ary manana fepetra isa zareo rehefa firy ny isan'ny vahoaka amin'ny descente eo 10 000 personnes efa sy eo izy zay nomenao place izy de eo izy zao mako problème koa nefa nidiran'ny politika koa ao am'ty resaka nomination ty na fagnomezagna général io na fagnomezagna avancement de grade zany de mataotry sazo an'igny zany de eo fa rehefa hitany hoe mafy force ny vahoaka ty de lasa izy mbola miverigna amin'ny premier ministre teo ihany hoe igny mako tena mandrasa fifidanagna azafady andreo matao premier ministre sy niandro fifidanagna na premier ministre anao teo jusque zao ty fa premier ministre efa bien organisé angalabato zany apiakatra ny andreo matoa président andry nirena Rajoelina teo io ane be da be n'olona manome tsiny any président nirena Rajoelina vola organisé igny izy rery tsy avita andeha angalabato raha be ne le doublon igny am'izao toy araky ny tenen'ny Namanarivo teo mitoy ana budget igny débat igny am'izao ary tsoela io de sokatry io de rehefa misokatry io débat ana budget io amy rasaka mikasika ny resaka doublon zay atrehany filora Jonary Mampianina teo aloha de mazava ho azy zany satria anao olo sy lany zany rehefa mandeha io rehefa misokatry io ny raha volamena moa efa tsy fakahitagna bois de rose efa tsy fakahitagna fa io ny tena problème ny fitondram-panjakana am'izao io raha doublon zay anaovana débat fivoriam-be agny budget io fa misy aloha fomba fanaovana politika sy mesy mila ovaigny eto fa le misafelika lava io manahiragna io afaka raha teneniny raiky ato afaka raha teneniny raiky na de samby mpitondra fanjakana ohatran'izany amin'io affaire volamena io gouvernement mana porte parole io rehefa miala amy porte parole ny gouvernement le izy de raha pitsarana io
tokony ministra raha ihany de ny ministèran'ny justice ny manandresaka amin'io zany raha ny tena tokony izy fa miteny ministre ny défense ato hafa teny ministre samy miteny daholo voamaly zao tamin'ny fahitalavitra rahavavy no nilaza ny tompon'andraikitry ny tetikasa ny filohan'ny repoblika nazava ny resany fa mandroso ny firenena am'izao fotoana zao ary miroso any anatin'ny resaka fanatanterana ny programme anasany ny fitondram-panjakana indrindra fa ny filohan'ny repoblika am'izao fotoana zao ny mpanohitra ny tsy mahazaka n'izay fampanotron'ny zay ka mahatonga an'ilay hoe okorotanana ny fitantanana ny firenena zany mba tsy ahafahana miroso am'izay fampanotron' zay ny fantanina petraka zany de hoe tena zay ve no tanjonareo mpanohitra ao anatin'ilay fanomezana ny miara-manonja sy ny fanomezana ny vaovao an'ny vahoaka malagasy eo ihany ko ny hoe fitakinareo ny miara-mitantana mba ahafahana miara-mitantana nyty firenenty tena zay ve ka rarina izy raha hiteny hoe eo an-dalana fantanterana asa fampandrosoana izy fa izy tsy hiteny mihitsy hoe mikoinsa ny asanay ato e de mandroso izy makany amin'ny asa fampandrosoana le izy ho tombotsoam-bahoaka kanefa le izy mandroso makany am'le itiavany zareo azy tany am'le nikajikajiny le lalana nytiako lazaina satria raha malala fa raha mijery amin'ny fomba mahitsy nge tsika kajikajy politika ny mpitondra ankehitriny nge de fafantatsika businessman na nikajikajy politika mandeha eo fa tsy resaka fitiavam-bahoaka mandeha izy tsika ny fampandrosoana manaiky izay aloha fa misy ny zavatra ataonareo ohatran'ireny hoe trano be ry amin'ny lalany vato resaka zavatra ohatran'izany reny fantineo fantatra de hoe fa inona moa le hojerena maika ho jerena raha nilazainareo tany anatin'ny fampelezan-kevitra tsy mivahoaka malagasy ve ka tsy haiko hoe fisindreny zavatra reny mietraka amin'ny vantana ve reny aloha zao am'le fahasairana an'le vahoaka tiako lazaina amin'izay de zao tsy de lahara-pahamehana loatra amin'ny fitondram-panjakana ny fiainam-bahoaka ny sosialim-bahoaka sy zavatra rehetra tena ahafahan'ny vahoaka miaina amin'ny mahavahoaka tompony tanindrazana azy fa lasa mijery an'ireny izy de jerentsika am'ireny nge fa ny inona masomarsy an'ireny sy ry zalahy matanjatanjaka ao ihany ry zalakarana ny karana ny sinoa sy ry ny gasigasy zay akaikikaiky endry zalahy matanjaka ao zany hoe ireny zany zay le ataoko hoe businessman mandeha io satria reny rehetra eny tao anatin'ny fampelezan-kevitra sy ny rehetra eny tsy maintsy namana nalaina anoana sy ny ohatr' zany tao io izay foana eto Madagasikara mantsy rehefa manao zavatra ray ianao de tsy maintsy zay le tokony hovaina tsy hoe rehefa manao zavatra ray ianao de ny tambiny iny de tsy maintsy ohatrany hoe fiaraha-mitantana fa miara-manonja na iara-hitantana aminareo ary za tena samy teny kosa aloha fa tsy hanao an'izany ny ao miara-manonja miara-manonja efa teo amin'ny fitondrana teo aloha efa mahafantatra hoe inona marina le tena ilain'ny vahoaka ary ankehitriny de marary miaraka amin'ny vahoaka izy satria vahoaka maro be ny miaraka aminy ao de fantana hoe inona marina le marary an'le vahoaka ka tsy ny miara-manonja mihitsy de anao zavatra ohatran'izany hoe anenjika botolo fotsiny fa tsy mahazaka le fampandrosoana fa matoa misy mpanohitra de tiako azava ihany koa le mpanohitra satria ny fitondram-panjakana ankehitriny raha vao mpanohitra de ohatran'ny tsisy afa-tsy ny hoe team ny tena mafy be ao anatin'le mpanohitra izy nge fa misy ny RMDM rody be ny mpanohitra zany hoe olona maro be ny ao toko politika maro be ny ao fikambana maro be ny ao fa aza de fatahorana loatra n'le mpitarika ny RMDM loatra ny be asehonareo fa le izy nge fantatra be fatahorana mafy ny Andriamatoa Marc Caravalomanana Madagasikara faharoa amin'ny manitra indrindra maneran-tany mandroso ny firenena mandroso ny firenena mangataka 30 secondes kely am'le resaka ny prime ministre teo mbola amin'ny prime ministre ihany ty anaty tsy ara-dalàna hoa tamin'ina rehefa bien organisé le fangalaram-bato sy mesa-pandresena ny Andriamatoa Andry Rajoelina ary ny clan mapara sy Andriamatoa Andry Rajoelina tam'ireny de efa bien organisé hoe élection anticipée izy nefa ny zanaka maparany ihany nofona république Rajonary mampianina zany nge président Rajonary mampianina nisy ny finansiny fa tsy andriny hitanao sara maratsy lohany zareo reo sagnatrian'ny vava misy tenitsika avy amin'ny faritra zay surtout nao avy Tamatavy de hoe Mantsindao izy Mantsindao tena ratsy loha zany azonao zanaka mamparanao ihany no mitondra da élection anticipée izy anao satria na niatony efa bien organisé le alabato tao ny député ny team tao anatin'ny 73 député koa amafisikety zay ao anatin'ny seconde vitsivitsy sy anisy namorona na namolavola le vatapaty ka ny asina anarana rajao ka ny composé an'regny hôtesse regny iny le fazavainy mety raha ianatra foana hoe surprise tam'zareny surprise regny izy efa engagé teo iza grave be ne hoa le mapara rehefa anao safelika azonao mamela pitaka tonga de dankasita maso miditra am'izay sika teo am'le hoe mandroso ny firenena sy ny fahavitanao fotodrafitrasa à gauche à droite ny lazaina fa mandroso ny firenena io aty an'Afrika nge ny tany be tobila tsara indrindra de Madagasikara
misy antony zany manakaregna zany gn'eto fa misy vondron'olona visivisy migokandreo aregna reo firy gnisan'ny 4 amitsika 4 mbola ray volany nahitako azy amin'ny any amin'ny internet sy ny anany efa misy eto azonao izy tragno vato misy firy eto volamena igny 73 kilo nandeha sy zany gn'atao hoe mandrosa firenegna de agnamafigna ny raha lahako rivo teo aho mihinana tsara ve le zana-bahoaka fa sy le kalitsinjo le varitsinjo maîtrisenao anatin'ny ray volany io sisy dikany zany io matoa na de nampidirina le varitsinjo dimanjato sy arivo ariary na de nampidirina le menaka tsinjo am'le 4 arivo matoa sy mijesy le vidim-piainagna sy vao maîtrisenao zany le économinao ka hoy zao hoe ny markena zany ny afatarana fa hoe mahay mitondra ny mpitondra anankiray ao anatina tany anankiray de reto 4 na 5 reto ihany voalohany voafeh ve le vidim-piainana mianatra tsara ve le zana-bahoaka mandry fahalemana ve reo vahoaka malagasy reo am'izao fotoagna zao ka hoy zanao hoe mandroso ve ny raharaha-pirenena am'izao eo amin'ny social-bahoaka tena zéro si possible misy namana germain ka andreny vohitra anao ka agnano vovo ary efa nitokarana ve le vovo nampanantenainy tsika vahoaka mahakasika an'izay indrindra hoe amin'ny fiainam-pireneny zay ihany ny zava-misy taorian'ny fisokafan'ny fandarana miara-manonja teto amin'ity ainao manjery ity zay niarahana amin'ireo ainao manjery miara-manonja rehetrarehetra dia noesorona tsy ao anatin'ireo parabola ny canal plus ny star times ny fahitalavitra sy ny radio MBS ny fantanina mipetraka zany ny arahantsika nahita ihany keo fa taorian'ny fitsangatsanganana zay nazahoan'ny miara-manonja vahoaka maro teny Amerika Sinina de somary nanomboka nafampana ny toedra raha indrindra fa taony anivon'ny fitondram-panjakana ny fantanina mipetraka hoe ahoana ny fahitanareo amin'ny fampiaran-dalàna satria ny arahantsika nahita fa nisy ny fambolekazo izay nikarakarainy ny ekipan'ny fitondrana tamin'ny sabotsy teo tsy nahitana mpitandro filaminana tsy nahitana fisavana papiena fiara tsy nisy ihany koa ny sakatsakana maro samihafa fa nizotra pilaminana ny alavy tamin'ny toerana anankiray ny azo anita latany vonondry ireo ekipan'ny fitondrana ireo fahitanareo an'izay resaka hoe fampiaran-dalàna zany io le falazaitsika foana ary tsy itsika ihany fa na vahoaka ary de efa mampantatra zany vahoaka rehetra hoe lalàna eto amintsika de lalàna tsy natao ho an'ny mpitondra tsy ho atao ho an'ny olona eo amin'ny fahefana fa ny lalàna de natao ho an'ny vahoaka madinika sy ny zay manohitra na tsy mitovy hevitra ny fanjakana eo zao de hoe iny le hoe nitapahana ny MBS iny zany nge de zavatra tena mahamenatra tsy haiko hoe iza loatra de mpanolo-tsaina na olona mahasamyteny sy mandraindray fanapa-kevitra reny aminay reny na amin'ny vahoaka reny tonga de sahanay tsodro zao miteny hoe akanosany reny akanosana ny alalan'ny olona rehetra ny mariny reny satria na mahatonga le izy hoe fa fanatao raha mandeha ao anatin'ireo canal reo izy de betsaka ny mahita an'ireo hatramin'ny olona avy any ivelany hita an'ireo lazaina fa zavatra lainga foana lazainy miara-manonja de manakorotana fanjakana fa mahagaga de hoe inona le lainga lazay miara-manonja za zao hoe de mahita hoe resaka volamena 73 kilo lainga ve zany reny resaka nisy tamin'ny famboleka fitsangatsanganany reny lainga ve reny inona ny lainga tamin'ireny mandeha ny olona iny moa resabe tamin'iny hoe rehefa andeha tsangatsangana zany manomboka zao de maka autorisation aloha rehefa lundi de Pâques sy lundi de Pentecôte sy ny 29 mars sy ny rehetra fa zareo tamin'ny sabotsy tsy naka autorisation io indrindra atongavaka io rehefa aveo fa nangaga tamin'iny fitsangatsangana iny de hoe nalefa aloha le vaky voaloha tsy nasiana olana jerena tonga tany efa maromaro ny olona de teo ngamba natahorana hoe ohatry ny tena tsy resaka le izy fa tena reo le olona fa lao le tadiavana hevitra de teo natonga le miblokena le izy ary tamin'iny arany de sakana daholo le tomobile nde tsy metsika atsiny izy arany aloha raha hoe sakana le tomobile mila autorisation spéciale izy aloha akaiky hoe eny ary raha zay mifantatra reo efa nety tam'le izy fa tao anatin'ireny de nisy ny voiture de location ary BDB voiture de location koa de nitazomina reo tao ary betsaka mifantatra tamin'izany de naneho hevitra tany natambazora serasera tany de misy olona tena akaiky amin'ny fitondrana ankehitriny ny ady hevitra tamiko tany hoe fa maninona ho le tomobile no nitazomina reo daholo kosa de zay ozy izy rehefa lalàna de lalàna rehefa tsisy ny autorisation spéciale de nitazominay de feny tomobile atao VL ngary mila autorisation spéciale fa ny ilain'ny VL contrat de location fa raha tsisy an'izay de azonareo nitazomina de hoe efzay ny fanavozana entinay zay mihitsy lasainy zay ny fanatsarana fitantana entinay de zay ny hitanay fa mety
de zany le izy zany hoe eto zany nampitondra rehefa mandika le lalàna de azo atao hoe zay fa natsarana fa mety fa rehefa ny hafa manao a de petahandro zala ary tamin'iny ary de betsaka ihany araka lazainy teo amin'ny maha olon-tsotra ny tena nge amin'ny maha olona hoe manaraka toetra raha-pirenena ny tena betsaka inge ny olona azo lazainy hoe mifandray sy mifampiresaka amin'ny teny ary tamin'ireny ary de misy ao anatin'ny tafika ny miaramila amin'ny polisy ny gendarmerie any amin'ny toeram-piasany de maray antsony hoe miomanina fa ho bloquena ny RN2 nisy an'izany io tamin'iny resaka iny hoe ho bloquena ny RN2 fa aloha ny olona zay ihany taraiky any zay olona avaty tsy afaka makany de nary zareo tamin'izay de niteny iny hoe ohatry ny ratsy zany fa itsika indray de ho ampidina amin'le vahoaka satria fantatra zareo ny vahoaka fa lamina tsara sy ny korotana de nefa zay ny zavatra dadavan'ny zareo atao de zay ny hoe le eto amintsika tsy hoe fampiarana ny lalàna araka ny tokony ho izy fa tsy fahazakana le tena hoe demokrasia nefa izy moa ny tena nanorona sy nanokana ny kianjan'ny demokrasia hoe demokrasia nefa ankehitriny ary izy de tsy azo anehoana zay maha demokrasia zay de iny nandeha ny tamin'ny fambolekazo izy tsika de zay miara-manonja foana lazaina fa milaza lainga hoe fidimbolany miara-manonjy karamaina eo mihinan'izao hoe fa le zaraina t-shirt reny ve reny mena volo reny ve nipotra ny miara-manonja de nandeha herinandro vitsivitsy io fa nipotra ndraiky koa ny tambatra zay isan'ny manohitra zay miara-manonja izay ny sorona tao anatin'ny Canal Plus ny Star Times ny Parabole ny MBS fomba fahitanao an'izay zavatra zay fomba fahitako an'izay de magnamafy ny raha lako rivo teo aho hoe esy fazakany demokrasia zany zay globalitény zay kanefa ne izy mitondra am'izao ny nanganana ny président Ravalomanana teo aneho mbola averiko tamin'izay fotoana zay zay nandresena lahatra olo marobe zay hitasika teto tantara sy azo fafana reny azinao de le hoe nanidy ny viva tamin'izay nefa iaho misy magnamafy eto fa sy président Ravalomanana nanome baiko nanidy an'le viva fa nisy safelika politika ao atao hoe ahoana ny fomba io ne ohatran'ny mpanao baolina rehefa ery président Ravalomanana regny moa ohatran'ny Neymar regny raha vao regny sy plaquenao zany de lasa izy zay mifampandrosoana ary tena hainy misy io fampandrosoana io miangavivin'ny fotony de malahelo e fony sasany tagnatiny tao satria ny président Ravalomanana nampiavaka azy de tena discipliné ny administration rehetrarehetra tao amin'io fitondram-panjakana zay nitaritiny io de nisy olo zany andian'olo vo ino moa zany vo takotakony zany vo teritery de izay na tonga an'igny hoe ahoana rangany ampalakilaky an'ity idio aloha le ato de midina le tao fa izao ny azoko tenenina amin'io ny fampiarana ny lalàna zany eto de ho atao ho anay mpanohatra sy ny vahoaka zay everina fa mitroatra noho ny zavatra tsy ara-dalàna ataony araky ny voalazanao teo nambolika kazo ane zareo tagny ny ilan'le autorisation ave de misadresse am'le be ny ATT ary aho eto mon général ray aman-dreny naoda benay ahoana anao tsy nisitona an'le naninona anao tsy isitominao le licence mba ho fampitovina zany de mibloquenareo le lalana ao amin'ny hémorrague ahitanareo anazy tsara fa magnino anareo hoe manao parallélisme automobily voarolyty pivot rehefa mampiatra lalana mivilana mihitsy ara afa mako le misabaka hoe mba manome ny ato fa tena mivilana mihitsy ange ka hoy zao hoe sy de mahasara fiarahamonina asika loatra zany satria misy fetrany ihany ny fandeferana verina kely eo am'le hoe terra tantana amin'ny gouvernement io na hoe mitady toerana sy mitady toerana zerevo moa zay mbola bogosiany ane zay na tsy ao anatin'ny fitondrany sisy malotokolona akanjo eto fa gny mahasoa gny vahoaka mahatonga anay mijoro gny mahasoa ty tantsika ty mba ampilamigna an'ity mahatonga anay mijoro fa sy hoe hitady toerana ao reo ve ny olona azonao eresa miasa ve reo olona mpanilika ndraiky tsy amy sasany reo sy azo atao misy manao gouvernement d'union nationale karaha mbola iaraka amreo satria ny faleovana zay nataony tao aloto ahifiky ny aty anao aza tsy ao anaty fitondrana re enjeny anao fa valandrisako magneky an'izany anao ve sy ahifiky ny any aminao any daholo ny zavatra rehetrarehetra zay nataony tao sy azo atao zany ka iangavina atsika vahoaka malagasy zany mba hagnaraky ny instruction sara eto zany le problème eto manko de zao raha vonao manohatra de hoe fahavali-pirenena zay misakana fampandrosoana zay mpanakorotana zay sy mpanakorotana zay fagny mampalahelo de zao nareo tompona ndraikitra amy fanamborana sy ny fanagadianareo mahay miteny anareo zao satria anareo eo fa raha vao esorony conseil des ministres rarariva de fa tsapana ihany zay fa vizaka an'izany azonao satria izay foana ny eto ka zany sy mampiamitra asika pitariky ohatran'izany zao tenyny Rina Rakotomanga Iranabavy ny lehiben'ny serasera eo anivon'ny présidence omeko ray volana hozy sy zay teniny de
tsy manonja sony reo manonja reo inona ny tiana atao am'zany inona ny tiana atao am'zany fa zahay koa eto de manome be loatra ny azy ray volana zany fa ny anay mety so ray volana de mibaraka iteo ary mitadava tany sitriagna raha ohatra ke taimbava ohatra an'izay samby atao eto satria gn'antony de zao anareo manao zavatra sy mety indray mandeha menasy anay aty zahay anefany sy mitady aminareo agny de regny ve fomba fiteny anao lehiben'ny serasera ranabavy eo anivony eo de meko ray volana tsy miteny miteny zahay aty de ampiteneny koa le tambatra ary manainga mbola manainga iah zany eto am'reny olona niditra fona inona tao amy tambatra regny zay manentana ny vahoaka hoe io honorable fidèle razarapera io honorable maître antitra raha vo hitatsika de troy vato de inona mba fihetsiky ny fitondram-panjakana am'zany aza mba mifampiextere tompoko aza mba mifampisikisikotra hoe omeko ray volana ny miara-manonja dia ferme rehefa fermenareo de hoavy zahay miaraka amin'ny angady sy miara-fermenay koa mitambatra de saiko rapport de force zany niasa eto zay indrindra mantsy saika idirako zao satria eo ihany inao mamaraparana ny resaka raha toetsika satria mizakazaka be ny io raha vaovao miparitaka anatin'ny tambazotra serasera zao ndre mato Christian Tabera de fantatra fa hoe nanome vola 15 millions anakaramana olona anakorotana eto Madagasikara eto Antananarivo zany nrainao andre mato Tabera andre manantso 15 millions no voalaza ao anatin'io tambazotra serasera ao anatin'io page anankiray io ny fantanina petraka hoe tena zay ve ny zava-misy ono 15 millions de francs 15 millions de francs sa d'ariary sa de dollars sa d'euro voalohany aloha zay babako hoe Tabera Randriamanasoa de ny zavatra ataony rehetrarehetra amin'ny fiainany rehefa hanao zavatra izy de sy miafignafigna fa de mitarika izy hitanao angamba tamy CRN regny fo sisiny zany mataotry masimena zany eto hafa ny fitondram-panjakana zatra magnarama gros bras fa io koa zany de anisany ho anaovanay conférence de presse lehibe na point de presse lehibe zahay ametrahanay fitoriagna amin'io magaganay eto anefa de zao maninona raha ohatra ka mandefa zavatra amy Facebook ohatran'ireny ny compte fake tsy hita izy raha ohatra ka miteny anay avy aty amin'ny opposition zany sy président Tabera ihany io fa surtout président Marc Ravalomanana lombolomony gnanay teny mba mbola 15 millions fa gnany président Ravalomanana misaotra azo faty agnaty vatapaty zay tena mampitrotra ny ambony fitiavan-tanindrazana zany satria ray aman-dreny zany ray aman-dreny foana rehefa misy ny tsy mety ataony aleo mifampiresaka ray aman-dreny sy zanaka fa sompainao ho faty ray aman-dreny sy marina io ary porofoinay sy mamarina an'io de ny fahatratraranay sy ny fanerenay sy ny fiangavinay ao koa ao anatin'ny fiaraha-miasa ny any cybercriminalité mba raiso reny andraikitrareo hoe fa manjary mandraindraikitra amy tongilana anareo de mampiadologna agnarany ka rehefa mampiadologna de tompona andraikitra satria sisy olo agneky an'zany porofoy ara fa nisy an'zany porofoy fa misy an'zany satria inona ny antony ny fitondram-panjakana am'izao de miezaka mandoto le olo magnodidina ny président Ravalomanana ny tiako antanina am'ty zany hoe itory ve nareo zany manoloanan'io zavatra miely io rehefa ity mako akitorotoro ty mako zany sady mandeha any ny fitoriana eto zany sady mandeha any zany fanentanana ny vahoaka ijoro mandeha io fitoriana io de mandeha fanentanana ny vahoaka ijoro ray zay ary ny vahoaka efa mijoro ary ty resaka hoe antsona mangingina amy gendarmerie ray ano antsona mangingina amin'ny io pitarika ray aman-dreny pitarika io zany eto de manentana sika vahoaka raha mbola misy ray tompoko ka fanatsotsona ny pitarika manomboka any amy filora Ravalomanana de manainga atsika vahoaka mametraka an'le hoe iaro ny olo-tsikasika hoe miaro ny olo-tsika zany sy hoe iady amy tany filaminana sika fa izy reo dia ambany fifehezana ihany koa ka rehefa alefa zay anina zay de etiako zakaigny de zao sy avela sika higadragadra fatany raha ohatra ka mbola affaire politique gn'agnenjegna an'ireo olo reo satria reo moa koa amronagny motif hafa amronagny motif hafa nereo zay ne problème an'ty fitondram-panjakana ty ao mila fiarah-mientana zany ny vahoaka sy ny pitarika am'izao fotoana zao ary tsy mila mifakalavitra am'izao fotoana zao satria gn'antony dia ny mpitondra fanjakana de miezaky mandoto asika avy aty amy fanoeragny atreto aloha sisy proof fa ity raha ty aneo ao za tsy ho lava resaky eto fa maro gny raha sy zakaigny eto maro raha sy mizaka ao ze sud-est fa ho avy soela zany ty raha ty ho avy soela ty raha ty ka rehefa tonga ho ae cyclone averiky foana io monsieur le président rehefa tonga ny cyclone de ny ranobe mandeha de rehefa mandeha le ranobe misy fasika mijanona eo amy tany eo ka sao de ho tratiny ranoritry monsieur le président o zay sud-est agny président Ravalomanana tamy 2009 tam'le intsy nanaiky izy am'le hoe andao ifampiresaky fa foloy président Rajoelina tamregny nitsombotsondromony sasany tao aza miresaka mpamon'olona io resaka mpamon'olona io koa sy ampy ty fandaragny ty
fa managny dossier be da be an'io zay CRN iza marina na tonga 7 février igny iza ny organise an'igny ary tragno taizany ny organise vagnan'igny fantatry olo aby ane zany ka io moa zany fotoagna sy raha eto namana Germain fa dia mbola be fotoagna ekaragna eto engany mba sambola ava velogna asika agnano an'ity raha ty fa de misaotra besaka am'izay fagnontaniagna zay zay koa no manakatona ny fandarantsika tamin'izao alina izao makasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany averina trano fandriamatoa rivo harivelo ramanantsoa izay filohan'ny comtium eniny sabotsina mehana no vahintsika voalohany vahintsika faharoa de andriamatoa Christian Tabera izay filohan'ny tanora RMDM avy eo amin'ny afaritany Fianarantsoa makasitraka ny teknisianina isorany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany azadiny fa misy foana ny famerenana ny fandarantsika eto amin'ny fahitalavitra sy ny onjapeo MBS veloma tompoko